Firaisana milohan'ny fanambadiana. Tovovavy 12 taona mivavaka ary mino an' Jesosy Kristy. Manan'olon-tiana ary mivavaka ihany koa izy, mino an' Jesosy ary efa fantatry ny fianakavianay ny firahanay. Tao anatin'ny efa taonany iarahanay dia niezaka nandositra ny fakapanahy ny fanaovana firaisana ara-nofo izahay. Taty aoriana nefa dia lavo ihany satria nihevitra hoe inona moa ny olana raha manao an'izany? Izy efa fantatry ny fianakaviako, izay efa hanao dingana ny fanambadiana. Ny tanora namako rehetra manao an'izany daholo, tsy misy olana. Fantatro tsara ihany anefa fa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ary reko tato anatiko nisy feo miteny hoe tsy mety anie izao ataonao izao e, tsy sitrak'Andriamanitra. Saingy nodiko tsy nohenoina satria tia. Nanomboka teo dia menatra an'Andriamanitra. Tsy nahavita nivavaka satria tsapako fa tena tezitra tamiko Andriamanitra. Nanjary nandositra niataka taminy. Tsapako nihitsika avokoa ny zavadrehetra, ny fianarako, ny fiainana ara-panahy, no haviko sy ny sisa. Ny fona tamin'Andriamanitra nangataka hoe Andriamanitra mba hampio aho hiala amin'ny fahotako io fa tsy vitako. Dia hatreo ihany anefa fa nataoko ihany nataoko. Rariny raha tsy nisy na inona ny ova. Tonga saina ihany aho hoe izao dia izao mihitsy ny tena tokony mahafoy miala amin'ilay fahotako. Tena mibebaka marina ka tsy mamerina intsony. Dia nohenon'Andriamanitra aho. Noho nandeha nivavaka dia niompana tamin'izany indrindra ny toriteny tao am-piangonana. Nahazo hery aho hirehetiko mandresy ny fahotako. Tamin'io andro ihany dia tena tsapako fa nanampy ahy Andriamanitra. Fanapa-kevitra handroso no ilainy dia miasa izy. Miainao mandrakariva izy ary tia hatrany. Tsapako madio aho ankehitriny eo anatrehany. Manana fiadanam-po izay tsy mba nananako nandritra ny fotoana lava nilomanosako tao anatin'ilay fahotana. Tena afaka. Tapaka ny hevitra fa tsy hanohy an'ilay ota intsony aho. Tezitra ilay olona niaraka tamiko koa nisaraka izahay satria tampoka tamin'ilay fanapahan-kevitra tsy hanao firaisana ara-nofo intsony rehefa tsy mbola vita mariazy. Nalahelo aho saingy nataoko tao an-tsaiko fa mbola omen'Andriamanitra vaty sahaza ho ahy ihany aho. Fotoana naharitra taty aoriana nefa dia nifony izy. Niresaka tsara izahay ka nanaiky izy. Tsapany ihany koa fa fahotana ilay fanaovana firaisana alohan'ny mariazy. Isaorako lehibe an'Andriamanitra izany. Nanomboka fiarahana vaovao izahay ka Jesosy mihitsy ny fototra iorenan'ny fifankatsiavanay. Miaraka mivavaka izahay mba handresena amin'ny fakapanahy ary miaraka mandarina ny soratra masina ihany koa. Tiako ny hampita hafatra ho an'ny tanora izay manana olon-tiana, mivavaha mandrakariva mba hiadiana amin'ny fakapanahy. Fitsangantsanganana ny fanaovana firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana, fahotana ny fitsangatsangana. Tehirizo madio ny tenanao fa tempolin'Andriamanitra ianao. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany.